vavaka isika tompony reto izay ankohonana notaninao ary nantsonao idera isan-karazana ijoro vavolombelony fahatsarana itenena mampaherezana mamerenana iabe fitiavana voalohany amin'ny anarana Jesosy Kristy. Ny ankohonana kristianina izany rehetra izany no ezantsika vanjinina ao anatin'izao alahady ny taranaka izao. Tena zatra lehibe amin'Andriamanitra izay nahary antsika toy izao ny ankohonana riavana. Tsy nijanona tamin'ny narina ny Adama fotsiny Andriamanitra, fa nahary an'Eva, fa tsy tsara rairera rehilamozy. Andriamanitra foto-kevitra ny amin'ny sy ny ankohonana ary nataony manana ny antotsika mba hivelomantsika. Zero tsara rehefa nahary izao fotoana izao Andriamanitra no ariany avokoa ny zavatra rehetra tamin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahadimy. Ary izany aoriany farany ny olombelona. Izany hoe fa vonona tao ny zavatra rehetra iainantsika ka mahatonga azy miteny manjakamo zava-boazy. Sarobidy amin'Andriamanitra ny fianakaviana manome izay ilaina mba sotsika tena miaina ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany ankohonana izany sika. Ary zany mahatonga ny Lotera mpanitsy fivavahana milazany hoe ny ankohonana ny tokantrano no fiangonana kely voalohany. Rehefa mitahanao Andriamanitra dia mitahanao ao anatin'ny ankohonanao. Ny Salamo 7:1 dia milaza ny amin'ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra 2:1 ka hatramin'ny 4. Fa raha misy lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy dia inana ny asa ny tanany tokoa izy. Ny vady ny tahaka ny boroboka mahavokatra mba filazany tena feno fitahina ary ny zanany ny tahaka ny tsinokoliva. Andriamanitra mita miatraiky amin'ny ankohonana ary fantatry sakana izany planin'Andriamanitra teany fiainana izany satria ninona lazaintsika tsy afaka miolon'olona isika, tsy maintsy miaina ny ankohonana isika ary tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainantsika isan-batany olona koa ny fiainan'ny ankohonana. Fantatry sakana izany ka dia atao sakana lasivatra ny ankohonana. Atao sakana lasivatra. Zareo ny ankohonana voalohany Adama sy Eva, satria tsy nakato ny tenin'Andriamanitra dia miseho ny olana. Vao miseho ny olana dia naninona? Ny fampiapana. Tsy ny fampatoto natana ny Adama n'Andriamanitra fa nahoana ny nananao indray le azo tao voamosa dia ahoana ozy? Ilay Eva no miainao dia Eva koa ile Adama no io koa nanaiky naranenina tany ka mba nanontaniako ny evony. Eo anatrehan'Andriamanitra aza miady sy ny fampiapana ohatr'izany. Maika fa raha izy mivady rehetra hitanao amin'izany le asan'ny Satana atao izay mampiady lava ny mpivady, tsy ny fampatoto, ny fampiapana lava. Zany ny planin'ny Satana. Zareo koa zany kaina sabely tsy misy afa-tsy izy mirana avy mivavaka avy miady sy ny fampianana satria samy manao fanatitra izy mirana. Fa rehefa hita hoe neny abelany nakasika an'Andriamanitra nanino ny kaina mialina ary navita nanino namono nahafaty. Zany ny fiainan'ny mpiray-tampo rehefa tsy miambina satria Satana dia mitady ny fomba rehetra anakorontanana antsika. Zareo ny fiainan'ny mpiray-tampo maro ka be dehibe ny zanatsika alefan'ny Satana anakorontanana ny fianakaviana. Ny alalany tokantrano maso, ny alalany fanarahan-jaza, ny alalany fomba maro ankehitriny izany resaka théorie du genre zany mbola kely ny ankizy dia efa korontanana hoe laninao savavy ary mampieritreritra izany fa tsy izany no ren'Andriamanitra azy. Arakaraka ny androsoan'ny teknôlôjia no mampiembotra ny ara-panahy. Ny ankohonana no lasivatra izany voalohany. Rehefa tsy miambina izany sika ny ankohonana io dia lasa kely sady
afo be ty an-tany satria ahoana tagaizan'ny fiainantsika na dia mahafinaritra le fiainana nivelany miasa ny fianarana ny fialamboly ny fakanaina sy ny fakanasaina tsy maintsy ao amin'ny ankonana fa raha idaga no alkolika mamolava dia faly manompa eny mamoma aza rehefa mamo inona ny fiainanangamina izany raha ny zanaka anankiray ao an-trano fotsiny no miankondoha amboningony mafantatra moa ny faharavana teraka izany na ara-tsaina na ara-bakana ary rehefa tsy mifankatia ny ray aman-dreny fa miady lava tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny ankonana amin'izany niditra ny vady niditra ny zanaka eny sanatria misy ray aman-dreny mavita manolana ny zanany azy ny fiainana ve zany ianao tsy efa helo ve zany ary farisakana amin'izany ary efa tsy miambo ny sika ray aman-dreny fa meny satana ny fanajabaina maso dia manompo sampy manatona datarabe manatona ty karazana ody rehetra ity mba fantatrao moa mampiditra ozana ao amin'ny ankonanao ianao manao an'izany napiditra n'izany tamin'ny voalohany tao moramora fa manala ny fakavelany zany rehefa avy eo ny faikaikany zany amin'ny zanakao sanatria tararaka ny fandimby satria tsy mibebaka marina tandray miavaka fa ny ankonana koa azo ambariny paradisa saraty rehefa ankonana matahotra n'Andriamanitra tena ray aman-dreny mivavaka eo amason'izany ary manonona ny anarana anatrehan'ny tompo lasa ray aman-dreny mifanahy-po amin'izany izany misy fiainana ohatr'izany tsy miankina amin'izay angezany trano zany na nisan'ny fiara na ny volany any amin'ny banky fa miankina amin'ny finoana fianterana eo amin'Andriamanitra fantasy ny ankizy rehefa mifankatim-bany isika ray aman-dreny na dia iesaky ny anafina takininina azy ary rehefa hita ny tsapana hoe tena mifankaty isika tsy hoe tsy mba miady mihitsy antika amin'izany tsy hoe tsy mba miady hevitra mihitsy fa fantany any ny tena mifankaty dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana zany na amin'ny ara-tsaina na ny amin'ny fo eny amin'ny fantany azy satria mifampiankina avokoa zany loatr'izany ary rehefa isika ray zanaka no tia ray aman-dreny zay le manaja ny rainy sy ny reniny oanao toe ho maro andro ianao eny teny mahazo tompony amin'ny mahazanaka ny zanaka omenanao matra fahasalamana ianao ary mbatsapanao hoe fahasalamana ny fifaliana nanany ray aman-dreny tia azy ny zanaka manaja azy ny zanaka tsy maniratsira azy ny zanaka dia mampazoto na ny mianatra azy mazoto ny ray aman-dreny miasa fa maty ambahanotra kadohan'ilay zanaka fa tiany zanaka endry rehefa ny ankonana mirindra ihany no afaka mitondra fampandrosoana ho an'ny ankonana voalohany indrindra dia ho an'ny firenena koa hoy Gandhi mpandinika malaza fantatsika omeo reny valina izy dia omeko firenena lehibe ianao ary marina zany satria ankonana mihambatra no manome firenena dia mitovy amin'izany iny ny fiampiankonana ankonana tena matahotra n'Andriamanitra mirindra fa zany no tena mazoto mivavaka izany no afaka mahafoy na amin'ny fotoana na amin'ny volana anaovana ny rakitra anaovana vokatra anaovana cotisation ny ankonana tsara karazana ny fivavahana sy amin'ny fampona tsy mila entanany koa manao raharaha ty am-piangonana ankonana vanina no mitondra fandrosoana amin'ny fiangonana sanatria hoe marary ny ankonana misy anao ankehitriny mangatsika ny fifankatiavana na eo amin'ny vady na eo amin'ny raika-po na eo amin'ny mpianaka miady lava eny mety mifanozana azy tsy mifampiresaka intsony efa miaina anatin'ny aizany Andriamanitra irery ihany tompoko ny dokotera manana ny fanafody manasikana an'izany
dia ilay Andriamanitra fitiavana nanorona n'izany lasitry ny ankohona n'izany manto ali aminy oeto ambavaka isan'andro na izany olona mba hamerenany amin'ilay fitiavany voalohany. Hitako iry izany hoe mbola vao mifankaty voalohany natao mariazy tena ozy ny mpiamina ohatra ny tsy hofaty manery fa tsy zany dia sanatria tsy mifampiteny tsy mifampatokotsony tsy misy fitiavana intsony kehitriny. Hitako iry zany ianao vao nahazo ny zanako voalohany tahaka ny nahazo anjely fa sanatria kehitriny ny fanozona mandoalia amin'izao Kristy ilay fahazavana mahay mandroaka ny aizina fa asana maizina zany. Tsy zany no nandrona n'Andriamanitra ny ankonana, tsy zany no tanjona n'Andriamanitra amin'ny ankonana, fa mba hahatonga antsika ilaza lafa ny Jesosy hoe izao sy ny ankonako hanompo amin'ny Jehovah zany. Azo indrindra ny fameno amin'ny loha-hevitra izay ialantsika mandinika amin'ny herina ry tanora tsy seremony fotsiny izany hoe fandraisana fanamasinana n'Andriamanitra zany, fa rehefa vonona, rehefa mifankaty, rehefa ao tsara ny hoe afaka maleo tena hoentina ho amasinan'Andriamanitra ny fankaty. Afaka mihitsy izany tsara tsodranin'Andriamanitra ny zanakao azavela maharitena hoe tsy misy fiarovan'Andriamanitra. Ankolory izy atao batisa araka ny fanekena teo amin'ny batisa, ankolory izy hianatra tenin'Andriamanitra, hianatra sekoly alamaty. Rehefa tonga taona izy torohevitra izy hiditra katekômena, torohevitra izy hiditra sampana, fa hany misy ny fitazana atao amin'ny fiangonana ambonin'ny toriteny sy ny fampianarana. Mifampivavaka tsy mandeha ho azy zany fiainana fianakaviana zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Jakoba 5:21, mifanekeheloka ianareo ary mifampivavaka mba ho sitrana fa ny fiasan'ny fivavaka ny marina mahery. Sambatra izay ankonana mivitany hoe tsy maninona na eo aloha sakafo azy mifandray tanana mifandembo ny mivavaka, fa tsy hoe dada tsy mba mivavaka mihitsy fa ataovy rakizy. Tena ny fanonona mihitsy mety hoe androany i Cécile fotsiny mety nambavaka, anio i dada fotsiny mety nambavaka. Sara dehibe zany zany mifamela heloka zany voalohany ho anao zany. Rehefa ianao tsy mamela heloka dia misy loto zany terizy voakonao mamesaka anao. Ary ny ankonana ny kianja voalohany angalan'Andriamanitra antsika amin'izany fifamelana izany. Aiza moa tsisy mpivady ihany fa rehefa miaino le tantara vato ataon'ankizy ireny ianao dia enonao eo le resaka dadasaneny miady lava ary le zavatra tatalo ny verina fa zany hoe olona tsy mifamela izany. Aza ny tsara velantsika ny toetratsika raha tsika samitsika dia miapaka ny fanafina tena ohatrany masina, tena tsara fanahy be. Fa ny ankonana tsy azonao hanaferana toetra ratsy sa tsy zany? Hay ny dadasineny ny toetra ratsinao, hay ny vadinao ny toetra ratsinao, hay ny zanakao ny toetra ratsinao. Aoka tsy tsara velantsika na atsika rehefa olona nivelona tena mandankolany tena tsara feo dia ozony tsara fanahy izy. Rehefa tonga ao an-trano izy miresaka mivadina kizitiny tsy misy fitiavana intsony. Tonga ao an-trano izy miresaka amin'ny zanany mitreritreriny atao esoeso teny foana, jereo zanak'olona tsy voatery ny zanak'olona fa arak'izay fampidoranao azy mba noteny mifankahirezana izy izay mba kely vitany isaory ara-pilo izy. Tiavo izy mbola veripiano ny fitiavana ny fanafody voalohany. Hoy amambarana hoe tandreny fa lasivatra Satana ny fiainam-pianakaviantsika, ny ankonana. Tsy zany no sitrak'Andriamanitra, tsy zany no namorona n'Andriamanitra azy. Esoa ny ara-tsy-panahy fa tsy hakafiditra anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy.
raha tsara fanahy atomboy amin'ny ankonanao zany fa tsisy fiadanana ho an'izany olona mampijaly ny ankonana zany miverena amin'Andriamanitra mba zo maolana fataka ny Josoa izao sy ny ankonana anompo an'izay izany